Nosokafana androany talata tetsy amin'ny hôpitaly Joseph Ravoahangendrinavalona Ampefilo ny fanaovam-vaksiny Covishield AstraZeneca andiany faharoa. Efa tamin'ny 5 ora maraina dia efa nisy ny nilahatra teny amin'ny toerana ary mbola nihalava izany laharana izany ny atoandro. Nanazava nefa ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa ireo izay nanao vaksiny andiany voalohany tamin'ny Covishield AstraZeneca nandritra ny herinandro ny 10 ka hatramin'ny 14 Mei ihany no raisina ho an'ity herinandro ity. Ao anatin'izany anefa dia loha laharana ireo izay marefo, izany hoe ireo olona taizana aretina na ireo zokiolona. Ny CHUJR ihany araka izany no nisokatra nandritra ny fanombohana ny andiany faharoa amin'ny fanaovam-vaksiny amin'ny Covishield AstraZeneca androany talata. Manomboka rahampitso alarobia kosa dia afa misitraka izany eny anivon'ireo toeram-pitsaboana voatokana ho an'izany ireo izay maniry ny hanao ny andiany faharoa amin'io vaksiny io. Miisa 520 ireo toeram-pitsaboana afaka manatanteraka ny tsindrona faharoa amin'ny Covishield AstraZeneca eto amin'ny distrikana Antananarivo ka ny 40 amin'izany dia eto Antananarivo renivohitra avokoa. Anisany toerana azo anaovana vaksiny ohatra ny hôpitaly, ny CSP2, ny Osty ary ny Amadia. Mahery andria mamonjy no tale Jeneraly mpisolo toerana vonjomaika ao amin'ny kompaniam-pitaterana anabakabaka Tsaradia araka ny fanambarana nataon'ny kompaniam-pitaterana Tsaradia androany talata. Araka ity famoaham-baovao ity dia tapitra ny fifanarahanm-piarah-miasa teo amin'ny orinasa Tsaradia sy ny tale Jeneraly teo aloha andria mamonjy Rafanomezantsoa izay niasa teo anivon'ity kompaniam-pitaterana ity nandritra ny 2 taona. I Mahery andria mamonjy kosa dia nisehatra nandritra ny 12 taona teo amin'ny tontolo ny fitaterana anabakabaka mialohan'ny izao nanendrena azy ho tale Jeneraly mpisolo toerana vonjomaika ny Tsaradia izao. Efa nitana andraikitra ambony teo anivon'ny kompani Air Madagascar sy Tsaradia ihany koa izy ny alohan'ny izao andraikitra vaovao izao. Mbola nitoy androany talata ny famindram-pitantanana teo anivon'ireo ministera voakasika izany. Araka izany, nandray ny fitantanana tamin'ny fomba ofisialy androany talata Itaina Razafindramalo, ministra vaovao misahana ny postra, ny fifandraisan-davitra ary ny Aitao Arakajy Mirindra, Erilaza Imbiky, ministra vaovao misahana ny fitsarana, izay misolo an'ny Johnny Andriamaefarivo ary i Edgar Razafindravay, izay mpisolo toerana an'i Lantsoa Rakotomalala, eo amin'ny toeran'ny ministra misahana ny varotra sy ny industria. Nanatanteraka famindram-pitantanana ihany koa i Christian Ramarla izay namindra ny fitantanana amin'ny fomba ofisialy amin'ny Andry Herniaina Ramarson, ministra vaovao misahana ny angovo sy ny akoranafo, ary Lucien Ranarivelo izay namindra fitantanana tany amin'ny Paubert Mahatante izay ministra vaovao misahana ny jony sy ny toekarena Andranomasina.